Matio toko fa 4:10. Nakeo aminy indray ny fariseo sy ny sadoseo, dia nakafanay azy ka nangataka azy aneo famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namaly azy ireo hoe, rehefa hariva ny andro dia hoy ianareo, ho tsara ny andro fa mena ny lanitra. Ary amin'ny maraina dia hoy ianareo, ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Hainareo ny mamantatra ny endriky ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra mpitady famantarana, nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny jona ihany. Dia nandao azy Jesosy kalasa. Rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino nitondra mofo. Dia hoy Jesosy taminy, mandinia ianareo ka mitandrema mba tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Dia nifampiresaka izy ireo hoe ny tsy nitondrantsika mofo angamba izany. Ary Jesosy nahalala ny resany ka niteny tamin'ireo hoe, nahoana no mifampiresaka ny amin'ny tsy fanananareo mofo ianareo ry kely finoana? Tsy mbola azonareo ary tsy tsaroanareo va ny mofo 5 ho an'ny olona 5,000? Firy arona moa no nangoninareo? Na ny mofo 7 ho an'ny olona 4,000? Firy sobika moa no nangoninareo? Ahoana no tsy ahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo, fa hoe tandremo mba tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny sadoseo? Teo vao fantany fa tsy nasainy tandrina ny amin'ny masirasira fanaovana mofo izy ireo, fa ny amin'ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisarian'i Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy hoe, lazain'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Ary hoy ireo, ny sasany dia milaza hoe Jaona mpanao batisa, ary ny sasany dia milaza hoe Elia, ary io ny sasany Jeremia na iray amin'ireo mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa mba milaza ahy ho iza? Namaly Simona Petera hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia hoy indray Jesosy taminy, sambatra ianao ry Simona zanak'i Jona, fa tsy nofo aman-drà no naneo anao izany, fa ny Ray koa izay any an-danitra. Ary izao koa milaza aminao fa ianao no Petera, ary eo ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Ary ny vavahady ny fitoeran'ny maty dia tsy haharesy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, koa na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Tamin'izany dia nandrara ny mpianatra izy mba tsy hilaza amin'ny olona akory fa izy no Kristy. Hatramin'izay andro izay no nanomboan'i Jesosy naneo tamin'ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy, ka hampijaly azy mafy ny loholona sy ny lehiben'ny mpisorona ary ny mpanoran-dalàna. Dia ho vonoina izy ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary nitondra azy niataka kely i Petera ka niteny azy mafy hoe, sanatria aminao izany Tompoko, tsy ho aminao mihitsy izany. Fa izy nihodina ka niteny tamin'i Petera hoe, mankanesa ato ivoko ry Satana, fandrika ho ahy ianao, satria tsy misy saina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hahazo izany. Fa inona moa no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ary inona moa no omen'ny olona ho takalony ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy, miaraka amin'ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Lazaiko aminareo marina tokoa,
misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Amen.